eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako. Mbola nomen'Andriamanitra ty fotoana ity sika iarahantsika mbola mianatra ny tenin'Andriamanitra sy ifampivavaka indray amin'ny alalany izao fandarana izao, manonona ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinany ary ny fahasoavana manokana ho amintsika tsiraray avy isam-batan'olona ihany koa ny tenako, na aiza ny toerana anaranao ity afatra ity. Faharoa manarakaraka izay koa dia mitsodrano sy mirary soa ako ho andreo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ho tahin'Andriamanitra tokoa ne ianao ka ho sitrana ny aretinao, ary ao anatina ataoko hoe olana saribahana mandalo fahasairana ianao amin'izao fotoana, mety anisan'ireo karazana olona very-hevitra satria misy zavatraritra lalovana, dia matokifa Baiboly no mampianatra fa ain'Andriamanitra zavatra rehetra. Aoka tsy hoe hitanondrika ianao na ho kivy manoloana io zavatra misy io, ary fadino hoe anaonao foana hoe tena tsy zakako intsony ity fa aleko mamono tena, na aleko misotro zavatra izay mety averisainana mihitsy, averhevitra na zava-mahadomelona, fa zao foana ny tsarovy raha tena iankina amin'i Jesosy ianao, raha tena iantehitra amin'Andriamanitra ianao, dia zao foana ny tena aza tonoana ain'Andriamanitra manokatra lalana ho anao. Ianao amin'ny maha-olombelona mieritreritra fa tapina ny lalana, ianao mieritreritra maha-olombelona fa tsisy azo ale intsony, vita tapitra tre le fahalalana maha-olombelona fa ny tsain'ny olombelona tao mbola vitan'Andriamanitra manatanteraka azy. Jereo ohatra amin'izany, raha maha-olombelona nge efa tsy miteraka intsony Sara efa nitsaratra tamin'ny fomba ivavy efa antitra na i Abrahama vadiny azy fa tany efa 70 taonany, fa Andriamanitra tsy hoe tapoka na tonga ny vehivavy niteraka, fa mbola tany am-piandohana tany, dia efa vahoman'Andriamanitra mihitsy hoe amin'ny fa 70 taona ny ty vehivavy ity no avelako iteraka izy. Ka hoy amintsika hoe raha maha-olombelona tokoa dia efa tsisy natenaina ary tsisy azo atao ntsony hoe tsy miteraka ntsony ngamba ny Sara, na dia efa nahazo teny avy amin'Andriamanitra efa ela ary i Abrahama hoe hiteraka taky ny amaro ny fasika eny amin'ny ranomasina, taky ny amaro mivovoka eny amin'ny tany, taky ny amaro ny kintana eny amin'ny lanitra, izay mihitsy ny fanambarana azy ny Abrahama. Fa amataona ny tao anatin'izany tena nitazomin'ny Abrahama foana famarinany tenin'Andriamanitra, nino foana izy, ny olona mety efa maro ny fitenin'ny olona, maro ny fisainan'ny olona, maro mety fanambaran'ny olona hoe tsy hiteraka ntsony ty vehivavy ity, fa aza tonoana tena ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka izay indrina no aletanako antsika rehetra izay manaraka ity fandarana ity hoe aoka tena ino atoky an'Andriamanitra ianao, fa mbola hain' Jesosy Kristy ny mitondra famonjena ho anao. Ety am-piandohana aloha dia indeha hitaonantsika sy ampaherentsika ary hitondra ihany koa fanetanana hoe izay fiangonana rehefa fiandrondra kely dia manao fotoam-bavaka ngeza be mihitsy, Talata amin'ny 2 ora sasany, Alakamisy amin'ny 2 ora sasany, dia ireo fotoana andavanandro ireo dia nampitondraina hoe fotoana fanafahana, izany hoe niza olona malitsapa hoe misy geja sy famatorana ny fiainana, tena misy karazana olana saribahana eo amin'ny fiainana, satria ity matetika zavatra ambaranay hoe matetika nao ambadika ireny olana ireny ratsy fizantoetra avy amin'Andriamanitra le izy, ratsy fanamboarana avy amin'Andriamanitra le izy, satria tiako mariana hitona dia izao, raha fizantoetra dia ozy ny Baiboly misy lalana sokafan'Andriamanitra ilana amin'izany. Raha fizantoetra ihany koa dia ain'Andriamanitra mampahery fanan'ny olona mba hazakany an'izany, ary raha fizantoetra dia tsy maritra mandritry ny taona maro be iainana, dia hoe mandritry ny androm-piainanao dia zan'Andriamanitra toetra foana, tsy atompoko fa misy karazana olana ady fahoriana ao mibadika ireny matetika dia ny fanaratsy. Ny fanaratsy io nefa dia ambara amintsika tsara mihitsy hoe mila roany izy ireny tahaka izay nataon'i Jesosy. Hoy zany amintsika hoe Jesosy zao raha ny antony ataony azy fijaliana, dia ambara amin'ny Baiboly fa iny Jesosy maty amin'ny azy fijaliana iny mba hitondra fanavotana sy famonjena ho an'ny olona, maty amin'ny azy fijaliana izy amonjena ny olona izay mino azy mba hananan'ny olona fiainana mandrakizay. Ary Jesosy ihany koa dia nokapohana ihany koa izy teo amin'ny azy fijaliana, ary ny tenin'ny Isaia mpaminany dia hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy iny ane fanasitranana ho an'ny olona izay mino azy.
ka hoy aho hoe raha ohatra zany kapohana Jesosy, nanaiky no kapohana Jesosy, niatra fanaitaina Jesosy, de mazava be ane zany fa io Isaia 3:10 io de mampianatra mihitsy fa iny dia kapoka ny aretan Jesosy iny no fanasitranana ho an'ny olona zay marary rehetrarehetra, na aretina manahoana na aretina manahoana, rehefa mino le mpanompon'Andriamanitra, mino any koa le olona izay marary fa efa nkapohana Jesosy ho fanasitranana ho anazy, de tsy maintsy sitrana le marary. Fanamariako nefa ny didy ekena fa nikapohana Jesosy, ekena ihany koa fa dia kapoka tamin' Jesosy fanasitranana ho amin'ny marary. Fa zao ny tsarofy, raha tsy atao mivavaka ho amin'ny marary, raha tsy mino any koa fanasitranana tamin'ny alany dia kapoka nataon'i Jesosy Kristy ny olona, de tsisy fanasitranana ho raisina zany mihitsy eo. Taka ny voalazan'ny Paoly apôstôly amin'ny bokin'ny Korintianina ihany koa zao, Korintianina 2:9 Jesosy tompo de nataona antra izy, ary rehefa nataona antra Jesosy tompo de avala voalaza Baiboly fa nampantraina sy nampahorizy mba ampanakarena ny olona zay mino azy ny fantrana zay ny aretany. Manoloana zany zany de zao, rehefa tsy mino ny olona na de mpivavaka sy manompo an'Andriamanitra io azy, rehefa tsy mino ny olona na de manohatra fotsiny azy izy hoe tsy mino azany tsony zay fa tsisy fanasitranana amin'ny alalan'i Jesosy zany, de tsisy fanasitranana ho azony ary tsisy fanambinana ho azony. Fatelo, Jesosy ihany koa de mpitona fanafana, de izay no antony le fanetanako teo hoe alakamisy ny atalata amin'ny ray ora sasany de misy fanafana ngeza be mihitsy, fitaom-panafana goavana tanteranay ao amin'ny fiangonana Refia Andondrakely io fotoana io. Manasa anareo zahay hoy amintsika Jesosy de mpitona fanafana, kanefa ndrefa tsy mino ny olona fa mbola manafaka Jesosy, na de milaza fa kristianina, milaza fa mpivavaka, milaza fa mpanaradian'i Jesosy ary ny olona, taka le niteneniko any rehefa tsy atao mivavaka ho amin'ny marary, rehefa tsy mino fanasitrana amin'ny alalan'ny vavaka atao ny olona, de tsisy fanasitranana mitrango ao am-piangonana ary tsisy fanasitranana ho azo zay marary. Ohatra zany koa tompoko, rehefa tsy misy ny fandroana ny fanaratsy taka zay nataon'i Jesosy, ohatra ndray andro hoe tao amin'le tanana tao Gadarena Jesosy, nisy lehilahy anankiray no fatorana ny fanaratsy efa nandritry ny taona maro, nampijalian'ny devoly, mitetetena, miantsoantso eny amin'ny fasana, mianjakanjaka tsy miakanjo, ampitaorian'ny devoly mihitsy, tsisy olona matazona ny lehilahy io mihitsy, nangadra ny tanany nantongo ny tapatapahany. Fa rehefa tonga Jesosy tompo, de ambara ny tenin'Andriamanitra fa le fanaratsy tao anatin'ny olona ino anomboka mifona sy ny teny manao hoe ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra, ampianako amin'Andriamanitra aza mampahory anay. Rehefa zay ho any anaty kisoa izy, dikan'izany de zao ka na ny fanaratsy raika mahafantatra fa misy toerana tsy maintsy elany ary misy toerana ivatanany rehefa mialo anatin'ny olona izy, de ozy ny Baiboly hoe nodidiny Jesosy ny fanamaloto de nivoaka tao anatin'io lehilahy io. Ohatra ihany koa any amin'ny filazantsara zay voasoratra Luka 10:7. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra zao eto fa ndray ihany Jesosy tompo de nandeha tamin'ny naniraka ny mpianatra. Luka 10:7. De ary ny fitopolona niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo, na de ny demoniaza de manaiky anay noho ny anaranao. Teto zany zao dia nisy fitopolona ny rahan'i Jesosy tompo andeha anao asa fanompona, anao asan'Andriamanitra. Rehefa samy nandeha tsororo izy ireo de samy nandeha tamin'ny toerana zay nandehanany. Fa rehefa niverina izy fitopolona dia nanao tatitra tamin'i Jesosy. Rehefa nanao tatitra tamin'i Jesosy izy de zao voalazan'ny Baiboly hoe niaraka ny teny izy fitopolona rehefa niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo, na de ny demoniaza manaiky anay noho ny anaranao. Hitatsika teto zany fa reto fitopolona mpianatr'i Jesosy rehefa nirany de tsapan'izy ireo teo fa kaiky ny devoly manaiky an'izy ireo. Inona kainona tonga an'izy ireo nanao an'izany? Satria voalaza tenin'Andriamanitra any amin'ny Luka 7:7 iny rehefa nomeko fahefana anitsaka amenarana sy maingoka sy andresy ny heretra nana amin'ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninona anareo akory. Iny rehefa meko fahefana ianareo Jesosy, zany hoe ireto fitopolona reto rehefa avy nanao fanambarana tamin'i Jesosy nilaza ny diany, de zao nytenen'i Jesosy tompo hoe indro nke fa meko anareo le fahefana io niza kristianina mino an' Jesosy tompo, nanaiky an' Jesosy tompo mamonjy ny fiainany, de voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy
fa manana ny fahefana io ny olona zao anefany rehefa tsy mampiasa ny fahefana itsika rehefa tsy manetsika ny fahefana itsika rehefa tsy mino ny fahefana ny men jesosy itsika de hitovy amin'ny olona rehetra ihany ampahorin'ny fahavalo ampitsaliny ny fahavalo mazava ngamba le ohatra nyteneniko teny aloha mana hoe efa nkapohana ane jesosy ary ny dia kapoka taminy tokoa de fanasitranana ho an'zay mino an'zany fa rehefa tsy atao kosa mivavaka ho amin'ny marary rehefa tsisy mifametrahantanana ho an'zay marary ao de tsisy marary ho sitrany eo satria rehefa tsy mino ohatra le mpanompon'andriamanitra na tsy mino le fiangonana de tsisy marary ho sitrana mihitsy eo de ohatra zany ko rehefa tsy atao ny vavaka fanafana fandroana ny fanaratsy ny devoly de zao anao ny asany ao anatin'ilay fiangonana ao anatin'ilay vahoaka an'andriamanitra ihany ny fahavalo ampahory ampijaly hitondra fangiry firina hitondra olana hitondra fampitena sy faravana ka ny tiako atongavana de hoe manasa anareo zahay fiangonanareo fiandrondrakely ny atalata amy ray ora sasany alakamisy amy ray ora sasany ireo fotoana ireo de arahana fampianarana tenin'andriamanitra zay ampiorona anao ampijoro anao ampitombo finoanao afantaranao an'andriamanitra sy ny sitrapondrehetra sy ny fomba fanaony ary tena anomanana atsika ho any am'le fiainana mandrakizay fa aoriana ny tenin'andriamanitra nefany de misy ilay atao hoe mivavaka fanafahana na délivrance taona maro vitsivitsy zay nanomponain'andriamanitra nandroany fanaratsy tao anatin'ny olona fa be be ny olona tsapanay hoe tao mbatiky fanafahana azony niova ny tantara-piainana tsapany am'izay hoe aika itsika itya talohany nandraisana an' jesosy tokoa de nisy karazana fahotana ny ainatsika nisy karazana ota be de be ny ainatsika fontsika mbola olo zao tontolo zao nanao ratsy ny aina tamy fampotsana ny aina tamy karazana falitona maro samihafa tsy naipotsika na hoe tsika no safidy eny de anao ratsy nandeha mba hanota fa ny tena izy ozy ny tenin'andriamanitra hoe izay rehetra manota de avy amy devoly izay rehetra manota ozy de avy amy devoly zay voalazany Jaona voaloha toko fahatelo hojerevantsika ane zay tenin'andriamanitra izay Jaona voalohany toko fahatelo de zao voalazany tenin'andriamanitra eo amin'ny andininy a fafito Jaona voalohany toko fahatelo eo amin'ny andininy fafito anaka aza vela isy amitaka anareo izay manao ny marina ny marina eny marina tahaka azy fa izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao no sehon'ny zanak'andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly izay rehetra naterak'andriamanitra dia tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny eo zany ny tenin'andriamanitra zao de mafafantatra atsika fa matony ny olona nanota de avy amin'ny satana ny fahotana satana ny tao ambadiky ny fahotana satana no fototra natonga ny fahotana nisy de ity fa satana ity na ny devoly io devoly io dia mitsofoka tao anatin'ny olombelona satria anisandreo zavaboary tena tia ny satana idirana sy iasana de anisan'izany ny zanak'olombelona de io olombelona io no nidiran'ny satana de taritiny no entiny mpanota satria mahampalelo an'andriamanitra mahita zany hoe olombelona no ariny nefa manota kanefa ny fifaliana ho an'ny devoly mihitsy ny mitondra ny olona mba hanota satria io fahotana io any ko de akoatrany hoe mahampalelo an'andriamanitra ny fahotana de mahatonga ny olona lasa lavitra an'andriamanitra ny fahotana de mahatonga ny olona tafasaraka amin'andriamanitra ary ny olona zay manota inga de ozy ny baiboly hoe fanahy zay manota de overy ary ty satana zany de hoe ny fikendreny sy ny tanjony de overy ny olona zay milomano ao anaty fahotana de itika talohany nandraisana an' jesosy nefa saika fa nanota avokoa ny aina tao anaty fahotana avokoa ny lomano tao anaty fahotana avokoa de ny fanontaniana petrako ary de hoe izy ary natonga atsika nanota de ny baiboly ety no miteny fa zay nanota dia avy amin'ny devoly de io fanaratsy na devoly tao anatsika io nefa de zao rehefa nitsofoka tao izy de tsy hoe ampanota atsika fotsiny ny tandrony fa hitondra karazana asa ratsy be dehibe hitondra karazana fiainana mampalahelo sy fangirifirina be dehibe hitondra fahorina sy fijaliana be dehibe hitondra hatramy karazana retina ary hitondra hatrany amy karazana fantrana de rehefa tonga nandray an' jesosy isika de zao ny fanambarana ny teneniko amitsika
rehefa nandray an jesosy isika de ity nanomboka teo zany de ozy ny tenin'andriamanitra zay manana ny zanaka de manana fiainana mandrak'zay zay nandray an jesosy kristy de voalaza ny tenin'andriamanitra rehefa nateraky indray ny olona de afaka mandova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe lasa manana njaro amin'ny fiainana mandrak'zay io zany tsy adina hevitra be io hoe mivavaka amin'ny andro ahoana na ohatry fotoana manahoana fa tena izy de zao amin'ny andro rehetra afaka manompan'andriamanitra foana ny olona afaka mitady an'andriamanitra foana ny olona izay so mivavaka foana na talata na laka misy na larobia misy tombavaka foana fa zavatra tsapanay sy ainanay de zao be de be ny olona vonjen'andriamanitra afaka fatorana sitrany anaretina mivany olana mandray fampairezana izy satria niona amin'andriamanitra na i davida manokana ary de mifaly mihitsy ny teny manao hoe faly ahako raha hoy izy ireo tamika andeha tsika oatrano jehova zany hoe tamy davida de fifaliana ho azy zany na makany antsanon'andriamanitra izany ka zay mahatonga any manentana hoe tongava na laka misy na talata tongava tompoko fa monjy atsika andriamanitra ka rehefa nanota isika de io fanaratsy io fanakanana ny famonjena ny fanahtsika tsy voasakany nanana fanavovonjy isika fa saiky izao le fiainatsika amin'ny akapobeny le fiainatsika manokana dia mbola fatoran'le fanamaloto zany mahatonga olona be debe mivavaka manompan'andriamanitra tsapany ihany hoe za ty tena manana jesosy atao anatiko ahako nefa fa maninona ny fiainana tsy mandeha araky ny tokony izy voasakany misy tena faravana matetika misy fampitehana tsy afaka olana tsy afaka fahorina nefa n'olona manompan'andriamanitra velona ny olona manana an jesosy satria ny antony de ity tsy mbola voatosika mbola tsy voailika lay raika lahy tena aloha lay fanaratsy efa tonga taloha fanambaran jesosy moa ny amy jaonina toko 10 de zao mihitsy mivoalazany jaonina toko 10 de eo amin'ny 9 zao voalazany tenin'andriamanitra amin'ny anaran jesosy manao hoe jaonina toko 10 mpangalatra jolay zay rehetra tonga talohako hoy jesosy zany eo mpangalatra sy jolay zay tonga talohako hoy jesosy iza le tonga taloha tao anatsika nge de araky le teny aloha le fanaratsy nandevoly de inona ny angalarina ny fiadanana fifaliana angalarina ko fiainatsika zay mamy teo fiainatsika alainy de zay no antony mahatonga anay zany manetana sy miantso tongava fa miandry anao jesosy mba hitona fivampiainana sy fanafana angezabe ho anao manarakaraka ny alahady koa nefa de misy fotoana angezabe ao anatin'ny televonana latsaka ity sisy am'izao taona 7 zao miantso anao amin'ny anaran jesosy tongava ihany manasa anao ny am 7 na am 7 na am 2 am 2 ora sasany ao am fiangonana refiandrodra kely misy fotoana angezabe ataonay mihitsy aho tena hoe iomanatsika satria zao no teneniko amitsika hoe mbola tsy tara andriamanitra tompoko ao tsy mety tary za mihitsy fa andriamanitra rehefa nao zavatra de ao am fotoana fatany tena mety aminazy ary mety amitsika vahoakany zay foana ny ataon'andriamanitra ka hoy amitsika zany manasa tompo tongava ianao fa miandry anao jesosy hitona famonjena hitona fanafahana hitona vahaolana angezabe ho anao amy fotoana izay atongavanao ao itsoro vavolombelona kely amitsika nge zao hoe tena sampatra tokoa ny olona zay mamaly ny antson'andriamanitra sampatra ny olona izay tsy voasakany eritseriny na hosakanany olona hafa hoe aza mandeha any na ohatry ny hoe malaina fotsiny zao anao na misalasala hoe zarangatsy teo any ahako fa ary ihany mety anana zao ihany fa rehefa miantso anao andriamanitra mamangy anao andriamanitra mahenjo fanetanana sy filazana izao ianao aza misalasala tompoko fa tongava ndray andro zao de nahitako olona anakiray i olona io tonga ny vavaka atao fiangonana misy anay rehefa tonga tao isambany izy tonga tao rehefa tonga tao izy de miaraka tamina aretina na rary ary rehefa netiny fianakaviany tao izy de mizavatra nisy hoe amin'io aretina zay efa nahazo azy ela be io de tsy afaka tena mitsangana fa manataina mivatandray manontolo any anaty anyray any any tena tsy zakany satria na mipetraka ela eo ambony ban io ary eo ambony seza io tsy zakan'le olona mihitsy fa tena manaytaina io lehilahy io ary ila tsy hotafatsangana tsy mazaka azy ny tongony fa tao anatin'ny fotoana mbola voatonga atao am-piangonana izy voaniditra varavara-piangonana de tsapany sahato hoe efa maivamaivana fa tao anatina fiderana rehefa nanetana ny mpanompon'andriamanitra hoe mietsehanao manaova etsika ao an'andriamanitra aza manaiko voatazony ianao aza misalasala na miaoatra ianao manoloana zay zavatra ataotsika eto fa ny atao rehetrarehetra eo de ho any jesosy ho an'andriamanitra daholo noho izany ataovy anisany mpandray anjara ianao mba atonga an'andriamanitra anao etsika sy fagagana anao anitondra fahasoavana ny fiainanao
de nitsangana nietsika le lehilahy nomboka nataony zay nitary tamin'ny mpitahira rehetra natomboka tanterahany zay tra fanentanana teny aloha fa zavatra mampahery tao anatin'ny fotoana iny ihany tsapa lehilahy tsy hainy hoe tamin'ny fotoana manahoana na tamin'ny fotoana manahoana na tonga zany aretina sy fanentaina zany iongotra tao aminy satria tao anatin'izany mihitsy mimpanentana ny teny hoe raha marana inge anao afaka ho sitranao anatin'izao fotoana ny fiderah zao afaka anao hetsika siasa ngezabe manao Andriamanitra fa saorana ny tompo Andriamanitra sitrany olo nanatona ana moa le lehilahy aveo ny teny manao hoe pastera tena isaorana an'Andriamanitra fa tao anatin'ireny fitariana sy hetsika ireny ane ka za io narary be tany amin'ny raingo tany rehefa ely tsy nahetsika intsony aho efa tena marary mafy aho tsy matsangana ela be aho tsy mavita mipetraka ela be ambony seza za fa isaorako an'Andriamanitra tsy fantatro izy hoe tamin'ny fotoana tamin'ny firy na tamin'ny fotoana manahoana ny alanylesy tao amiko fa zavatra nagagana dety eo rehefa aveo maivana tanteraka sitrana ary zao mitsoro vavolombelona ty aminao zao fa tatarao amin'ny fiangonana mampahery zany hoe rehefa tonga mamaly ny antson'Andriamanitra ianao tonga manatona an'Andriamanitra ianao de Andriamanitra tompoko afaka hiasa sy anao hetsika magaga eo amin'ny fiainan'ny olona zay manompo azy tsy hitanareo ve le ao amin'ny tantarany Samuela voalohany toko voaloha zao ohatra misy vehivavy anankiray tao hoe Iana tao io vehivavy io de momba fa nisy fotoana ngeza be tao amin'ny tempoly tamin'ny andro ny Ely le Ely atao hoe mpisorona fi ty vehivavy ty tamin'izany niaritra fahoriana sy fijaliana satria tsy niteraka nataon'Andriamanitra momba ary tsy vita zany aby fa lasa nampirafy ny vadiny a ilay hita hoe Elikana rehefa nampirafy raha lehilahy de nanomboka nanorosory any ana foana manao teny mampalahelo maneso mandatsa ny ana isan'andro san'andro ny ravaviny tsy manam-piadanana tsy manam-pifaliana raha vehivavy fa ndray andro rehefa tonga tao amin'ny tempoly izy de nivavaka tamin'Andriamanitra raha vehivavy nitaraina tamin'Andriamanitra raha vehivavy tena nanomboka nienon'Andriamanitra izy ary nitomany mihitsy ty vehivavy ty tena jaly tsy miteraka ampirafesiny vadiny tsy vita zany any fa esososy latsainy ravaviny satria le ravavy miteraka izy tsy miteraka fa rehefa hitany Ely mpisorona izany tomboka nanontany anazy ity mpisorona ity fa ahoana mamidovay ve nao mamitoka ve nao ahoana ianao ohatra mihetsiketsika amin'ny vavanao fa tsisy fevoaka avy any anatinao zao ny tenen'ny Iana taminy tsy ankizy vavy ratsy fanahy ny ankizy vavinao fa mamoaka ny atao poka eo anatren'Andriamanitra ozy fa zao ny tenen'ny Ely mpisorona taminy eo riano omen'Andriamanitra anao ane ze nangatahanao taminy tamin'igny fotoana iny ihany de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nahazo teny nahazo afatra namototra teny ho an'ity vehivavy ty a ny lehilahin'Andriamanitra tao anatin'izay tokoa niaraka tamin'ny vadiny izy voalaza amin'ny baiboly de nitoejaza ary teny natonga anazy ny teny manao hoe Samoela ny anarany zaza satria noenon'Andriamanitra izy no izany hoe aminao hoe manasa anao a tongava tompoko fa iaino anao Andriamanitra ao anatina fahasairanana ve ianao miady saina anao manoloana ny fiainany zanakao no avy ny taranakao fianarany zanakanao ve tongava ianao fa tena miteny aminao a amin'ny anaran'i Jesosy amonjy antsika Andriamanitra manana olana ve anao mitokantranonao tsapanao verevitra ianao manoloana zany tongava tompoko fa miandry anao ny tompo Andriamanitra mba hafany mamaolana anao tsy hitanao ve le lelanjoko vavolombelona teo hoe rehefa tonga tao tranon'Andriamanitra izy niaraka tamin'izay sitrany anaretina jereo ihany rehefa tena nitaraina tamin'Andriamanitra niatso an'Andriamanitra de niainao ny vehivavy io Andriamanitra zany Andriamanitra zany nefa niteneniko aminao izany Jesosy zany de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy miova maly anio mandrakizay tsy miova Jesosy nanasitrany izy taloha nanafaka izy tany aloha namonjy olona maro izy tany aloha nanao fagagana izy tany aloha ary manomana olona ny fiainana maraka trany am-piadohana de mbola atao zany mandrak'androany mbola atao zany rapitso mbola atao zany amin'ny hoavy rehetra noho izany indrindra tompoko manasa miantso tongavy ianao fa zay tena mino amonjy anao Andriamanitra tena amonjy anao Andriamanitra raha nanafaka ny olo tamin'ny famatorana fanaratsy sy ny fahadevoly Jesosy mbola afaka manafaka izy mandraky ny androany tsy miova zany ny heriny sy hoe taloha izy nafa nanafaka ny tamin'ny famatorana devoly nandroaka devoly tao anatin'ny olona fa ankehitriny tsy manao tsony na hoe tamin'ny andron'ny apôstôly rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy reo apôstôly ka de ambarany tenin'Andriamanitra fa be de be ny fagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tao amin'izy ireny ny tanan'Andriamanitra ozy voalaza ny asan'ny apôstôly ary namboan'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fagagana nanasitrana olona marary be de be ary ny fanaratsy tao anatin'ny olona maro de nika tamin'ny fiamahery ka niala tamin'ny olona zay nisy azy zay ny fanabaran'ny baiboly dikan'izay de izao tsy hoe tamin'ny andron'i Jesosy na tamin'ny andron'ireo apôstôly fitopolo na tamin'ny andron'ireo robe folo lahy na tamin'ny andron'ireo apôstôly taty aoriana fitsakanan'i Jesosy tamaty tsy hoe tamin'izany ihany tompoko no hoe manafaka
sy mitondra fanasitranana sy mitondra fagagarina Jesosy fa mandraka zao iainantsika zao de mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra, tsy miova ny fomba fanaon'Andriamanitra, tsy miova ihany koa ny asa ataon'Andriamanitra, fa itsika mila mino fotoananao ako faraparanako sady ny afatra miampy anao manana finoana tonga avy ianao. Ny finoan'ny olona ihany no anamarinan'Andriamanitra sy anaovan'Andriamanitra etsika ny fiainan'ny olona. Rehefa tsy mino ny olona manasitrana Jesosy de tsy ho sitrany zany izy. Rehefa tsy mino ny olona manafaka Jesosy de tsy afaka zany ao ary tsy etsika anatin'ny olona mihitsy ny fahadevoly. Noho izany de manana finoana ianao. Faharoa, ekeo Jesosy Kristy tompo anjaka sy anapaka ao anatin'ny fonao, tena ampandrosoa amin'ny fiainanao izy androany. Tsy misy mahay mamonjy anao, tsy misy mahay manasitrana anao, tsy misy mahay manafaka anao afa-tsy Jesosy ihany. Ary ity ny tena ngeza be indrindra, tsy misy mahay mitondra antsika ho an'ny an-danitra, tsisy anaram-piangonana na mpanompon'Andriamanitra, tsy misy na iza afaka hanana fahefanapiditra anao ny fiainana mandrakizay akoatra ny Jesosy rery ihany. Satria ny Baiboly de miteny manao hoe zay manana zanaka no manana fiainana mandrakizay, zay manana ny Jesosy rery ihany no manana fiainana mandrakizay. Mandalo ty zao tontolo zao ty, mandalo ny eto ambonin'ny tany, ary zao mihitsy ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe vahiny sy mpivahintsika eto. Vahiny no eto am'ty tany ty, miserana ny fiainantsika zanak'olombelona, ny ray mpimaso rehefa miala anatsika ny aitsika de vita ny tantara, tsisy afaka hipetraka eto mandrakizay. Fa ombatsy fiainana mandrakizay zao, raha ho tonga ny fahafatesana de tsy maintsy apitany amin'ny fiainana anankiray tsika. Fahafatesana no mampita antsika hiditra na fiainana anankiray, iela ny fanahtsika mandrakizay io. Ka hoy aminao mba hahatonga anao hanana anjara amin'io mandrakizay io, aza varina am'ty mandalo ty fotsiny fa vahiny. Zany vahiny zany tsy janona mandrakizay eto fa mandalo. Andaotsika nomana ny mandrakizay tsika. Mitona anao ekeo Jesosy raiso fa raha manana azy ianao, voalaza amin'ny Baiboly fanana fiainana mandrakizay. Ary tsika ihany konge andalo am'lohany fitsarany. Jesosy ihany afaka isolo vavantsika. Raha manana an Jesosy ianao, isolo vavanao izy. Izy ihany afaka vavahady idirantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Ka hoy amintsika rehetra, tongava tompoko, manasa anao ako talata, larikamisy, alahady, tontolon'ny andro, fotoam-bavaka ngezabe. Numéro telefony ifandraisanay aminao, mety teo iaona aminay anao, na tsy hitanao le fiangonana re fiandrondra kely ka mba angataka fanazavana ianao, na mila vavaka manokana ianao, dia ameko ny numéro telefona efa io amin'ny vata fahitalavitra io zany. Tongava tompoko, fa vonona izay vavaka ao anao, avonona anko izay anampy anao, anoro lalana anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Mba anananao an Jesosy ihany koa, mba ho famonjenanao ety ambonin'ny tany. Mba ho tsapanao zany hoe Jesosy mpame fiadanana sy fifaliana ary fitsaharana ho an'ny olona izay manompo azy. Ka izao ary andaotsika hivavaka, mitonanao andohalika mihitsy. Da apetro fonao ny tananao, de tiako ny teny Jesosy mamelany fahatosoky sy fahotako rehetra, fa manomboka anio ako, manaiky anao a Jesosy, ho tompo mpamonjy ny fiainako ary midira tanaty foko. Raha marary manao pa izao fatra maranao ny tananao fa hivavaka ao anao. Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitro, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola nomenao izany afatra izany mba inonay fa tsy miova tokoa Jesosy. Mbola afaka mitondra famonjena sy fahasoavana ho anay Jesosy tompo, ary mbola hitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay raha ihany eto izay. Jesosy eo, ataovy am-pon'ny olona zany finoana izany. Ka ne iza na iza mandray anao Jesosy, manaiky anao androany, engany eo raisinao anisan'ny zanak'Andriamanitra izy ka vonjenao ny fiainana sy ny fanahany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy didiko zay aretina miala ao anatin'ny tenan'ny olona fanaitainany, fampahorin'ny devoly, roana sy avoaka amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana fanaratsy rehetra. Didina ny karazana fanamaloto mampahoro ny fiainan'ny olona amin'ny aretina, amina olana, fikorontanam-panambadiana, tsy fahavanona tokantrano, nofo ratsy isan-kalina, ny herina famisaviana sy ny ody. Le vonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny loharanona aretina, miala ny asan'ny fanaratsy rehetra, efa nomeny Jesosy fahefana izahay, androka sy andrava ny asana devoly. Noho izany fanaratsy miala amin'ireo olona ireo, miala amin'ny tokantrano, miala amin'ny fiainany rehetra, ary ny ozona de foanana ary tapahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano, na iza olona marary am'izao fotoana izao, tonoko any amin'ny fanasitranana, tonoko any amin'ny vahaolana sy ny famonjena, tonoko any amin'ny fanambinana sy ny fanafana
ho an'ny olona rehetra zay mino an' jesosy kristy a sy ny heriny voninahitra ho an'andriamanitra raha ny zanaka sy mifanahy masina amin'ny anarany jesosy misaotra andriamanitra fa tanteraka amin'ny fotoana teto amen. Dia manao veloma ho atsika rehetra indray ny tena koa zay ny fotoanantsika androany ny voninahitra teo an'andriamanitra de mirasoa tahin'andriamanitra manantena iona aminao zahay tahina tompo. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi, androndra kely.